Vatsimpana etni pasteur Barbier Kristina. Fanteny amin'ny hazo fijaliana dia fahadalana ho amin'izay ho very. Faherin'Andriamanitra kosa amintsika izay ho vonjena. Amen. Ravaka isika tompoko. Miondrika manoloana ny fahalebiazanao zahay iray malalo. Mitsaoka anao ary manome voninahitra ny anaranao amin'izao maraina izao. Matsiaro ankehitriny nanomezanao anay ilay zanakao ilay tokana. Hitady sy hamonjy ny very ka nafoy ny ainy. Teo amin'ny hazo fijaliana ho famonjena anay mpanota. Mendrika anao ny voninahitra iray malala. Mendrika anao ny fiderana. Satria fahendrenao Andriamanitra tokoa dia tsy takatray zanak'olombelona mpanota. Mamindrafoka miantrahanay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanaka tomponay izay voaombo teo amin'ny hazo fijaliana ho famonjena anay. Mamela ny elokay Jesosy izay rehetra tsy namboleny tananao aty anatinay. Diovy amin'ny ranao soa sarobidy izay Jesosy. Andray ny famelan-keloka avy aminao amin'izao maraina izao. Omeo anay ny fananao mahery. Ampaherezo izahay. Ampahafantarao anay indray amin'ny teny tiany mistery. Izany nahafatesanao izany. Dia ho voninahitry ny anaranao rery no andehananay. Mifanaraka amin'ny sitraponao. Hanomananay ihany koa ny fiainana mandrakizay nay. Saotra Tompo. Hoderako mandrakizay ny anaranao mahery. Amen. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta voaombo teo amin'ny hazo fijaliana. Mbola mpitombona amintsika lalandava ary havana ny fahasoavana ombam-piadanana avy amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Amen. Koa dia ny teny izay ampaherezana antsika androany dia ho jerentsika ny filazantsarani Jesosy Kristy Tompo araka ny marika. Marika 5:12 andininy 2:10 ka hatramin'ny 7:10. Marcus chapitre 15 verset 42 à 47. Akina zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramandry, ny nandevenana an Jesosy. Ary noho ny hariva, sabata, andro fiomanana ny andro, dia ny andro alohan'ny sabata. Satria andro fiomanana ny andro dia ny andro alohan'ny sabata. Dia avy Josefa avy any Arimatia, lehilahy manan-kaja izay isany Sinerdiona, sady niandry ny fanjakan'Andriamanitra koa. Ary sahiniditra tao amin'ny Pilato izy ka nangataka ny fatin'i Jesosy. Ary gaga Pilato raha maty sahady Jesosy. Ka dia niantso ny kapiteny hakao aminy izy ka nanontaniany azy na efa maty ela izy na tsia. Ary efa nahare tamin'ny kapiteny izy dia nomeny an Josefa ny fatiny. Ary izy nividy hariry madinika dia nampidininy ny fatiny Jesosy ka nofinosiny hariry madinika ary naleviny tao amin'ny fasana izay nolavahana tamin'ny vatolampy. Dia nanakodia vato ho eo amin'ny varavaran'ny fasana izy. Ary Maria Magdalena sy Maria reny Jesosy dia nijery izay nametrahany azy. Amen. Ray masonao, manamasina anay amin'ny fahamarinana. Ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny nijaliany, ny nafatesany. Foniza no tsy nangorakoraka, ary fovatoniza no tsy torotoro. Teo am-pianona ny lalany hazo fijaliana indrindra ny famonoana mahatsiravina natao an'ilay zanak'Andriamanitra. Mafy.
Mafy tokoa raha mafy no niatra tamin'ny zanak'Andriamanitra izay nanaiky ho tonga olombelona noho ny fitiavan'izao tontolo izao. Indray zato fialany aina, indray zato fahafatesana, maty nangiry firy, maty nampijaliana, maty afa-baraka. Tsy nisy ary tsy hisy mandrakizay tantara-pijaliana azo ampitaharina amin'izay nanjohan'i Jesosy. Ary ny vao maika nampitombo ny lanjan'ny fijaliany dia izato izy tsy nanan-tsiny, olo marina, nefa dia nampijaliana mihoatra lavitra noho ny olona farany izay ratsy indrindra. Dia maty tokoa ary ny zanak'Andriamanitra ankehitriny amin'izao tantara izao. Maty tokoa e. Josefa avy any Arimatia no nampidina ilay vatana mangatsiaka efa rotodrotiky ny famelezana natao taminy, ka nametraka azy tao am-pasana eo am-piandrasana ny alahadin'ny Paska. Ary dia aoka isika ary amin'izany fiandrasana ny alahadin'ny Paska izany, mba hieritreritra ao am-potsika mangina ny amin'ny tantara tokana amantany, filazantsara nampangorohoro, dia niny filazantsara ny Zoma Masina iny. Nahoana reno dia maty nijaly mafy toy izao Jesosy? Valiny marobe no azo omenana izany, fa tsy talany ny are-pasoavana vokatry ny fijaliana sy ny fahafatesan'ny Tompo. Eny, fa na dia volamena rehetra eto ambonin'ny tany sy ny diamondra n'izao tontolo izao aza, ary ny zava-tsoa rehetra ety ambany masoandro, dia tsy ampy ampahafiry ny fahasoavam-be omenantsika noho ny fahafatesan'ny Tompo teo ambonin'ny azo fijaliana. Ny nahafatesany, raha tiako sy tena ho fantatra izany, nahoana reno dia maty mijaly mafy Jesosy? Valiny romonja no mba omeko atsika amin'ny tian'io ity. Maty nijaly mafy Jesosy satria ny voalohany dia mba hananantsika fahafatesana mahasambatra. Ny fahafatesana tambiny ota izany, izany hoe karama nomeny devoly atsika satria mpanota isika nanaiky ny sitrapony, fa ny fanekena ny sitrapony devoly no fahotana, ary ny sitrapony devoly dia ny mitaona atsika hanohitra ny sitrapon'Andriamanitra. Nanota ary Adama sy isika taranany ka dia maty. Ary loza io fahafatesana io, migogogogo tokoa izay azony, ary maisy sy natoandro izay tokantrano idirany. Tsy azo andosirana nefa n'izany, fa karama notadiavintsika ny sitrapo be izao. Tsy misy ody faty nefa ry havana, tsy misy ody sakana zany fahafatesana izany. Izay azony, aina no manefa, na ny malahelo izany, na ny manan-karena, na ny malemy, na ny matanjaka, dia tsy maintsy ho faty avokoa, maty, ary dia ho lo ao am-pasana mangina. Dia izany ve no fiafaran'ny zanak'olombelona izay nataon'Andriamanitra tahaka ny endriny? Tsy sitrak'Andriamanitra izany, na dia safiditsika aza. Tiany ho velona sy sambatra mandrakizay tsika, ka na dia nifidiny ho faty aza, satria nanota dia nidira ny hovonjena indray. Jesosy tomponaina no niditra ho faty mba handresy ny herin'ny fahafatesana ny zanak'Andriamanitra, no niditra tao am-pasana hanova izany ho toeram-pialan-tsasatra ambara-pahatonga ny fitsanganana amin'ny maty ho fiainana mandrakizay. Ka tsy loza intsony ny fahafatesany mino an Jesosy, fa fialan-tsasatra ny mpiady mahery fo teto an-tany. Tsy fiafarana mampamoy fo intsony ny fahafatesana izay maty ao amin'ny Tompo ry havana. Fisaharana
ao amin'izay ny sasarany. Tsy toerana matahotra intsony ny fasana mangenany diran'i Jesosy, fa hiposahany maraina vaovao ny fanantenana mahafinaritra. Andaotsika hiara iveto miaraka amin'ny hira FFPM hoe ry fahafatesanao, aiza ny herinao, ry fahafatesanao, aiza ny fanondronanao. Ry havana malala, mba tsarotsika va? Fa olo-kofaty isika, anio ary. Mihavana tsara amin'ny Kristy ary isika. Mba ho fahafatesana mahasambatra tokoa ny fahafatesantsika raha hatr'izay. Fa izay mihavana tsara amin'ny Kristy ihany manko, no mandray ny soa avy amin'ny fijaliany koa, araka ny tenin'ny Isaia mpaminany hoe, nitondra ny aretintsika tokoa izy, sady nivesatra ny fahoritsika. Voalefona noho ny fahadisotsika izy, sy nitorotoroana noho ny helikotsika, ny fampijaliana nazahoantsika fihavanana no namelezana azy, ary nidiakapoka taminy no nanasitrana antsika. Ry fahafatesanao, aiza ny herinao? Nahoana no maty nijaly Jesosy? Faharoa manaraka an'izany, maty nijaly izy mba hanokatra ny paradisa idirantsika. Ny paradisa, toerana mahasambatra no nenan'ny Adama sy Eva razambitsika izany. Kanefa dia voaroaka tao anefa izy sy isika taranany rehetra, mbola noho ny ota ihany. Fa ny paradisan'Andriamanitra dia tsy azo ny mpanota honenana. Ny fon'Andriamanitra fitiavana nefa mangoraka ny mpanota ivelan'ny paradisa, izay mijaly mandrakizay. Dia inona no nataony? Namboatra lalana tsara sy vaovao azahoantsika miditra ao indray Jesosy. Jesosy izany ny lalana tsara izany. Izaho izy no lalana sy ny fahamarinana ary ny fiainana. Ary ny fahafatesana teo ambony hazo fijaliana no famohany izany lalana izany mba hidirantsika. Ny hazo fijaliana no fanalahidy ny paradisa vaovao ary avako mpanota isika. Eny, miaiky fa mpanota tokoa. Kanefa raha manantona an' Jesosy mpamonjy isika ary maniry paradisa amin'ny alalany, dia eken'Andriamanitra ho antsika tokoa izany. Endre ilay jiolay teo ambony hazo fijaliana niaraka tamin'i Jesosy? Tsaronao ve iny? Ohatry ny mpanota rehetra io lehilahy io. Isika koa mba tahaka azy, ka tokony ho nijaly tahaka azy. Nanantona an' Jesosy sy nanisoa avy aminy anefa izy. Eno ny teniny? Jesosy io, tsarovy aho rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao. Nomeny Jesosy teny mamy izy hoe, lazaiko aminao marina tokoa. Anio ihany hoe Jesosy no ionanao amiko any paradisa. Fitiavana lehibe, tsy takatriny saina izany. Ry havana, moa tsy harem-pahasoavana tapitroatra tokoa va no mirotsaka ao antsika avy amin'ny fahafatesan'ny mpamonjy? Teo amin'ny batisa masina dia nasiana mariky ny hazo fijaliana ny tenako sy ny tenanao. Olo ny paradisa tokoa ary izay mandray izany marika izany amin'ny finoana, ary miaina araka izany amin'ny finoana. Ko andao ary avilio ny masontsika izay voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana, mba tsy ho variana amin'ny zavatra maro samihafa izay mety mamitaka amin'izao tontolo izao. Mijery an' Jesosy irery any ry havana isika, dia izy vaomby teo amin'ny hazo fijaliana, izay hany fifaliana sy fanantenana mahafa-po tokoa. Fa maty re izy, hanome antsika fahafatesana mahasambatra, ary koa maty re izy, hanome antsika fiainana mandrakizay. Isaorana ane ny Tompo noho ny filazantsara
tany no mafy ary, fa harena sarobidy mandrakizay izany. Anilay voaombo eo amin'ny hazo fijaliana ny voninahitra, atsika ny fibebahana sy ny fanatonana azy isan'andro. Amen. Vavaka isika. Misaotra, misaotra, misaotra Jesosy. Raha mbola misy koa teny mihoatran'izany hanambaranay ny fisaorana ianao zany dia ho tononay Jesosy. Ankehitriny kosa ny fonay no atolotray ho anao. Fonay ravoravo izay kasi ny filazantsara anao ankehitriny, filazantsara soa, manome anay fanantenana amin'ny farany. Saotra Kristy malala tamin'ny Kalvari, misaotra tamin'ny ranao soa sarobidy, na dia tsy mety ka zany aza zahay Jesosy. Aoko izahay hibantsina Tompo, mandrakariva izany hazo fijalianao zany, ka ny minina endriky ny fahafatesana amin'ny fiainanay manomboka amin'ity anio ity Jesosy. Raha mibanjina an'izany tokoa izay dia ahazo hery be dia be ao aminao, ary koa ahazo fiainana mandrakizay. Fa nahafatesanao dia mba hanananay koa fiainana mahasambatra rahatr'izay. Tompo, mpahirezo ny tsirairay avy, andro sarotra izao Jesosy. Izay manara-dianao tokoa dia mitondra ny hazo fijalianao ho ianao. Kanefa tsy hazo fijaliana hahapotraka anay zany satria efa noentinao izany tamin'iny hazo mahamasina iny. Ary mandraka ankehitriny, isaky ny matsiaro ny Golgota izahay mibantsina ny hazo fijalianao, dia tonga ianao fa nidiakabokavy aminao tokoa no nentinao nanasitrana anay. Mpahirezo Tompo, ny voahosotrao manomboka amin'ireo apôstolinao, ny ambasadornao, ny miaramilanao, ireo mpianatrao, ninona fijalinana lalovanay ety an-tany, ninona fahoriana mangidy izay sedrahanay amin'ny endrika maro samihafa rehetra. Jesosy eo ho voaombo tamin'ny hazo fijaliana ho anay ny nahafatesanao. Ampio ny tsirairay avy Jesosy. Ny lohalika malemy ho ataonao matanjaka ary ny mitanana miraviravy ampahirezinao, ary ny loha mitanondrika ampitrakanao ka hibantsina ny fandresena vitanao teo Golgota. Tompo, tsofirano ny tsirairay avy Jesosy. Anatony nanao amin'ny fanetretena amin'ny alalan'ny fibebahana, ary ihany koa andray ny tsodranao mahiry tokoa manao hoe mba ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny fahasoavanao amin'ny Kristy Jesosy voaombo teo amin'ny hazo fijaliana, nolazainy tamiko sy aminao tokoa hoe moa tsy efa nadidy ianao fa mahireza ianao ary mahatanja. Asa matahotra anao vadim-po, fa indro aho iny Tompo mombanareo mandraka riva, ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao, satria ianao efa nofidiko ianao, ary ny fiadanan'i Jesosy Kristy mihoatra noho ny fahalalana rehetra any hameno ny fanahintsika tsirairay avy. Miantsika fifaliana, finoana, fanantenana. Banjino ny hazo fijaliana dia ho hitanao fa ho sambatra izao ianao. Kristy mpanjako, Kristy maty ho anay io, ary tolotray ianao ny saotra, ny haja, ny dera, ny hery, ny voninahitra mandraka izay, mandraka izay ho anay ny fandresena miaraka aminao. Amen.